Miaraka hivavaka isika tompoko. Jehovah-Andriamanitra ray eo, misaotra anao izahay satria Andriamanitra be fitiavana sy be famindram-po ianao, tsy mba mitahiry fahatezerana eo amin'ny olonao, na dia fatra-piodina eo anatrerinao aza, fa miala nenina amin'ny fomba rehetra ianao tompo, mba tsy hitondra fandringanana ho anay, fa hitondra famonjena, ary izany alehibe ny faharom-ponao izany no tonga anay mbola hiantso ny anaranao ankehitriny. Hitaraina ny alehibe ny famindram-ponao mba hamondrano fo amin'ity firenena malagasy ity. Vonjeo ny taninay iray eo, fa mahantra izahay. Ny olonao tsy mitsahatra ny monomonina, ary mafy ny manjo azy. Vokatry ny afitsiko ty valana retina izay fa miatra manerina n'ity zao tontolo izao ity. Kanefa matomotrango izany loza izany dia vokatry ny fiodinana ihany. Ny angatahana aminao dia ny fanahinao masina no ka hiasa ao anatin'ny isambatan'olona tsiraray avy, mba tonga azy hitodika amin'ny tenany, ka tsapany tanteraka fa tsy misy famonjena fa tsy eo aminao irery ihany. Tsy misy famonjena fa tsy ny fanarahana ny fepetra izay apetraka ao nomenao ny mpitondra anaranao finaram-panahy, mba hisokatra ny masom-panahiny tsiraray avy ka handray fanapahan-kevitra tahaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany. Na inona tsy fankasitrahan'ny mpitondra efa manaiky ny fepetra nomeny dia lavitra avokoa. Ary izany indrindra no irinay tompo, mba ho tanteraka eto amin'ity firenena ity, anatin'izao teny fampaherezana fo izao, miteza hiasa ianao, ary mba hipaka ny amponin'ny olona tsiraray avy, miafatra tsy ho raisiny fa avy amin'ny olombelona, fa teny avy aminao izay hitondra famonjena ho azy. Dia mitenena ary Jehovah ho fameno ny mpanomponao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana izany mpamaka izany. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Matoko sy mino aho fa maro isika no miaina izao afatra izao, ary angatahana amin'Andriamanitra dia mba hitodika amin'ny tenantsika isika, handray ny hafatra sy ny fepetra rehetra izay omeny ny toromarika Andriamanitra, mba ho fanavotana ity firenena malagasy ity, manomboka amin'ny tenantsika izany, ny fianakaviantsika, tanàna misy atsika, ty firenena malagasy ity. Ary irariana moa mba hipaka hatramin'izao tontolo izao ny famonjena izay kasain'Andriamanitra ho tanterahana. Araka ny fantatritsika dia mampikaikaika ny vahoaka malagasy, mampikaikaika amin'izao tontolo izao mihitsy ty loza indray mandeha ity, satria tsy afa-be ela na ambony na ambany, na manan-karena na mahantra, ary na firenena aiza na firenena aiza saiky tratrany avokoa. Nambaratsika fa velon'Andriamanitra hitranga izany, ary tsy Andriamanitra mihitsy no mila voatsiary ka tonga loza manerina an'izao tontolo izao, fa fomba ataon'Andriamanitra mba hahatonga saina ny olona rehetra, satria tsy maharitra ny fandalovany eto amin'ity zao tontolo izao ity, fa misy fetrany, ary tsy maintsy ho avy Kristy, ary tsy maintsy ho rava izao zavatra hita amin'ny masontsika izao. Ary Andriamanitra no tsy maintsy ho tompo ny teny farany, ary manohana fiainana mandrakizay ho an'ny olona izay tapa-kevitra mitodika tanteraka aminy, andeha mahitsy amin'ny fanarahana ny teniny. Izany ny zavatra omanin'Andriamanitra, dia fiainana mandrakizay eo anatrehany, sambatra kanefa tsy anganiny izany keo ho an'ny olona tsy mankatony. Dia misy ny fiainana mandrakizay izay hitondra fijaliana tsy manam-pahatamperana, ary izany rehetrarehetra izany nefa dia miseho ny ampahana izany ety amin'ity zao tontolo izao ity, fa hizara roa ny olona. Misy ny ankatony fepetraka handray ny famonjena, misy ny andany fepetra dia hitondra fandringanana ho azy, tsy hitondra fiadanana ho azy, fa hitondra ozana, hitondra fijaliana ho azy.
ny tsy fangatoavana ny fiapetra rehetra zay nomena. Araka ny nambarantsika hoe tsy ady arano fotsiny ty zavatra trehantsika ty, fa tena ady ara-panahy. Ary efa hitatsika tamin'ny farany, satria zavatra rehetra tsy tongatonga ho azy efa voasoratra ao anatin'ny soratra masina tamin'ny alalan'ireny tantara ireny, ary arakaraky ny fitarihan'ny fanahy masina no ahafantarantsika fa ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao, zavatra efa nisy taloha ihany araka ny tenin'ny Solomona any amin'ny boky Mpitoroteny. Tsy misy zava-baovao ety ambany masoandro ozy fa le taloha ela ihany no miverina. Ary ny teny Paoly apôstôly hoe voasoratra zany zavatra zany ozy mba ho fananarana antsika zay aran'izao andro faran'izao. Ary zay no nandraisantsika n'ireny teny zay nampitaina teto anatin'izao fampahirizana izao, mba hisintomantsika lesona, satria marina tamin'izany tenin'Andriamanitra, ary marina hatramin'izao andro ankehitriny izao, ary marina mandrakizay. Ary raha ny zavatra mitranga tany amin'ny zanak'Israely dia tsy maintsy mbola mitranga koa amin'izao vanim-potoana izao. Fa navelan'Andriamanitra ho vakiantsika ireny tantara ireny mba hahatonga antsika tsy handeha araka ny fiodinan'ny zanak'Israely ka hitondra fandringanana, fandraisantsika fanapahan-kevitra mba ahafahantsika mifantoka tanteraka amin'ny hafatra napetrak'Andriamanitra. Hitantsika tamin'ny farany hoe nisy vanim-potoana izay namonomonina tamin'i Mosesy sy Arona ny zanak'Israely. Ary izay fimonomonana tamin'i Mosesy sy Arona izay dia nitondra fandriganana azy, satria nandefasan'Andriamanitra mena ranafo, ary izay voakaikitra dia narary, ary nifara tamin'ny fahafatesana, ary be ny nahafatesana tamin'izany vanim-potoana izany. Fa nitodika ny sain'ny olona, ohatrany tsy nisy dikany ty fimonomonana ty, izay lesona tsy tombontsika hoe na inona ataontsika karaha-mbola mitohy ny tsy fitovizan-kevitra, ny fifanomezan-tsiny, ny fimonomonana, dia mbola hitohy ihany, hebetsaka ihany ny olona tratra ny valana aretina. Ary io tsy afaka ilazitsika hoe ny olona mpimonomonana ihany no tratra ny valana aretina, fa misy ny tsy manan-tsiny vokatry ny atao amin'ny olona sasany dia lasa solona tratra n'io aretina io. Ary reny avelan'Andriamanitra hitranga mba ho fampieritreretana ny olona. Ary matetika ange ny zavatra mitranga ao anatin'ny fimonomonana, tsy le olona marary mihitsy no mitondra fimonomonana, fa le olona mbola ao anatin'ny fahasalamana. Raha amin'iny vanim-potoana iny mieritreritra le olona fa satria mbola salama, mbola tsy tratra ny aretina, dia ohatrany manany marina. Anka tsy mifanaraka amin'izay takiany tenin'Andriamanitra ny zavatra ataony, satria manantena izy fa tsy ho tratry ny aretina mihitsy. Ary zany no tena tokony hitandremana amin'izao vanim-potoana izao. Tokony miara-mitodika isika, satria fahavalo iraisana no edivana. Ary io zavatra io dia efa famantarana ho isika nambaran'i Jesosy Kristy fa tsy maintsy misy ny areti-mandrika milohan'ny fiaviany. Mahatonga antsika miresaka hoe tsy afa-misaraka ny ady ara-no sy ny ady ara-panahy, fa saingy ny fitaka ataon'ny devoly dia tsy avelany hitazana n'le ara-panahy ny zanak'olombelona, fa ataony tsy mitovy hevitra ara-nofo. Ka rehefa eo amin'ny ara-nofo tsy mitovy hevitra dia manjary moramora ny Satana ny miditra an-tsehatra, hahatonga fisavorotahana eo anatrehan'ny olona, ka tsy ahafahan'ny olona tena mitodika amin'Andriamanitra, hitady ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Dia ny fifalian'ny devoly dia mba ho isan'izay ho very daholo ny ankamaroan'ny olona. Ary io zavatra mitranga amintsika ara-nofo eo dia torak'izany ny zavatra hitranga ara-panahy. Ny tsy fitovizan-kevitra dia miteraka fandringanana. Ary rehefa manatrika fahavalo ianao ka tsy mitovy hevitra ny olona izay tafihana, dia mora mifahavalo no mandresy azy. Fa mila firaisapo sy firaisan-kina, mila firaisan-kevitra, ary ny lehibe indrindra dia ny fanajana ny fepetra ary ny fitodiana amin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra na dia eto amin'izao tontolo izao ary tsika mety betsaka ny tsy mino an'izany, fa Andriamanitra no mandahatra ny fotoana, izy no mametraka mpanjaka, izy no manaisotra mpanjaka. Ary misy antony manokana eo amin'ny firenena anankiray ny mpanjaka apetrak'Andriamanitra,
tsy arakaraka le eritreretin'ny olona hoe satria mambahoaka le olona dia tafapetraka eo amin'ny fitondrana fa marina ara-tsoratra masina rehefa io tian'andriamanitra apetraka dia tafapetraka io ary misy andraikitra napetrak'andriamanitra taminy ary mitanjona kendren'andriamanitra dia soa ho an'ny firenena mba hitondra n'la firenena hialina ao amin'ny faratsiana ho tonga amin'ny fahatsarana hitondra n'la firenena hiala ny fahantrana ho tonga amin'ny tena fivoarana tanteraka ary zany rehetrarehetra zany dia ny fipetra rehetra zay raisina na dia tsy eritreretin'ny olona ary dia tolotsaina avy amin'andriamanitra mba hahatsara ny firenena tahaka an'io zavatra mitranga hitantsika io na inona ataon'ny fitondrana na inona fimonomonona ny olona ny ezaka ataon'ny fanjakana ary tsy tapona fiainana amin'izany ary tsy afaka ny andahany zany tsika fa tsy hoe zay olona momba ny fitondrana ihany no ezahano ampino na ezahany hitadiavana vahaolana mba ho afaka amin'ny io arety mandozy io fa na anoatra ny fitondrana ny olona na omba ny fitondrana dia ho an'ny firenena malagasy ary zavatra mateti-pitrankany zany nisy hatramin'ny zanak'Israely zay tsy fakatoavana mpitondra zay tsy ny olona rehetra no ho tia ny mpitondra fa rehefa io napetrak'andriamanitra tsisy lalana fa atsika azahoana famonjena afa-tsy ny fakatoavantsika ny fipetra rehetra napetraky ny mpitondra zay hevitra avy amin'andriamanitra zany hitantsika tamin'izany fa rehefa narary ny zanak'Israely niditra ny fampatesana tonga tamin'ny fanetretena ary ningavy amin'ny Mosesy mihitsy hoe hifony amin'andriamanitra zay dia nanangana menarana valahany Mosesy araka ny baikon'i Jehova ary zay ilay lazaintsika hoe fipetra hitondra famonjena ho an'ny zanak'Israely ny baiko izay nomena dia hoe zay rehetra voakaikitry ny menarana zay rehetra marary mbola tsy tonga ny fampatesana na dia efa be arany maty dia mila mitodika fotsiny mijery any menarana varahany io zay ilay fipetra azahoam-pamonjena zay natonga antsika ny resaka teto hoe na dia tsy menarana varahana aza fa raisitsika amin'ny hevi-panahy ny fipetra rehetra apetraka ny fanjakana dia tahaka ny menarana varahana natsangana Mosesy ary ny tena iraisana tsy hoe zay tia ny zanak'Israely na ezaka amin'ny fomba rehetra ary ny zanak'Israely zay tsy jery ny menarana varahana io tsy hitondra famonjena ho azy izy fa ny zavatra andrasana fotsiny dia zao manaiky ny fipetra mivoaka tamin'ny vavan'i Mosesy zay avy amin'andriamanitra hoe atsao ny fipetra mijereva n'le menarana varahana tsy mpanery izy fa zay rehetra mijery kosa nefa dia voavonjy sitrana fa raha misy tapa-kevitra tsy hijery dia zao azo azy ny azy tsy maintsy ho tonga amin'ny ihany ny loza ho tonga amin'ny fandrianana ihany izy ary io nyresantsika hoe mba hanana fanetretena vetsika mba hianatra ny zanak'Israely tamin'izany nampitsahatra ny fimonomononana ka nitodika nanaiky ny fipetra napetraky Mosesy zay mpitondra napetrak'andriamanitra hitantana azy dia niteraka famonjena ho azy zany tsy vitan'izay ihany fa zay le hoe menarana varahana natsangany Mosesy zay sy fa nyresantsika hoe tandindon'le Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zay mbola anaovana antso ihany misy antonositsika matome lohan'ny Paska ny tonga ny loza nandalo ny Paska ary nandalo koa ny Pentekote misy antony daholo zany rehetrarehetra zany mba hampieritreritra n'le vahoakan'Andriamanitra mba hitodika amin'ny tenany satria tanjona kendren'Andriamanitra dia famonjena fanasitranana tanjona kendren'Andriamanitra dia tsy toerantsika maharitra amin'izao loza zao ny zavatra nisy manao antso Andriamanitra mba hitodiana amin'i Jesosy Kristy satria amin'ny vanim-potoana anankiray atsapan'ny olona fa nisy ny solo-toerana ho azy teo nanao solona ny tenany satria raha marina nge isika ny tokony ho ringana fa raha tsy teo Jesosy efa ringana avokoa tsika amin'ny vanim-potoana atsapako fa nisy olona nanao soa dia manaiky ny fipetra rehetra apetraky ny olona iny any ary zay ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika nitodiantsika aminy fa ao amin'ny rery no misy ny famonjena resaka koa tsika hoe tsy vitan'izay le hoe fampitsaharana ny fimonomonona zay nge mba iangaviany ary raisina mba andraikitra nomen'Andriamanitra ny teny mialanenina ny fomba rehetra hoe mba hisy mba hiaina mba hanaraka ny afatra ao anatin'ity teny fampahirezan'ity andasaka zany ampo tsy manavaka na iza na mino an'Andriamanitra le olona na tsy mino an'Andriamanitra ary tsy misy eto
filazana hoe anara-piangozana avaisana avaiza fa tsy manavaka eo Andriamanitra io fa le amahy kristianina satria fantatsika fa malagasy dia mivavaka kristianina avokoa tenin'Andriamanitra no entana ary tenin'Andriamanitra zay manampy any keo niezaka ataon'ny fanjakana mba ahatonga atsika tena andray an'izay le famonjen'izay zay le fanasitrana aingana zay tian'Andriamanitra ho tanteran'izay no ialana ny ainina ao anatin'izao teny fampahirezan'izao hoe mba ho marony nandre le afatra ary ampity izany amin'ny namany mba hatonga saina ny tsiraray avy ka pitsahatra ny fifandirana rehetra mba hatonga le fanasitranana sy ny fanavotana ataon'Andriamanitra tsy mijanona teo nefa ny tantara zay hitantsika fa hita tsy maharitra nge tsy hoe nanendry ny Mosesy Jehovah Andriamanitra dia Mosesy no mitantana ny zanak'Israely mandrak'izay fa voafetra ny vanim-potoana zay ahafahany miasa ny andraikitra napetraka tamin'ny Andriamanitra no nahafantatra an'izany hoe Mosesy no olona nga mitsika nahafantatra tsara nge tsy avy eo amin'ilay zanak'Israely ara-baka teny no nisy tomana ny olona anankiray hitantana ny Israely nijaly ny zanak'Israely tamin'izany fa Mosesy nge nitaizana tany an-tapany faharoa kanefa izy ny fantatr'Andriamanitra fa manana ny toetra rehetrarehetra ahafahana mitondra ny zanak'Israely dia nifidy azy ny Jehovah fa tany am-boalohany aza dia ny zanak'Israely zay niaraka tamina tsy natady an'izany iala zanaky ny Egypte iala satria nisy Egyptiana namely ny jiosy tamin'izany vanim-potoana zany hita ny Mosesy mikasika ny rahalahy novonono avy eo rehefa tonga fanendren'i Jehovah hoe Mosesy no hitarika ny zanak'Israely dia namanonteny mihitsy ny zanak'Israely hoe tonga tiandray ve lahy osy amonanay takany naminao lahy le Egyptiana nikaraikina ihany Mosesy kanefa izy ny voatendrin'i Jehovah tsy hafa-niala fa voatery hitarika ny zanak'Israely ary nandritra ny vanim-potoana ny tantanan'ny Mosesy ny zanak'Israely dia niatrika an'izay tena fandavana niatrika fimonomonona niatrika fanenjehana tamin'ny zanak'Israely izy fa tsy nitahiry fatezerana tao anatin'izany rehetrarehetra fa nanaiky kosa nibaiko nomen'Andriamanitra azy satria reo le zanak'Israely maditra na dia fatra-pimonomonona azy dia zao ohatra nipetraka teo amin'ny toeran'ny zanak'Israely Mosesy zay mitaraina mandrakariva ny famorampon'Andriamanitra mba tsy hatonga n'Andriamanitra andringana n'ireo zanak'Israely reo tsy namaly faty mihitsy izy fa saingy kosa nanaiky koa izy ny andraikitra napetrak'Andriamanitra taminy hatreto ka hatreto ny fepotona zay hitondran'ny zanak'Israely ary tsy maintsy misy ozytsika ny fifandimbiasam-pahefana tsy misy olona hoe tena mandra-pahafatiny dia izy foana ny eo fa misy fotoana voafetra nomen'Andriamanitra azy ary Mosesy mitondra ny zanak'Israely nivoaka tany amin'ny tany Egypta nampita azy tamin'ny ranomasina reny mitondra azy tany anefitra fa tany anefitra izy dia nitsahatra trany ny andraikitra zay napetrak'Andriamanitra taminy na dia teo ary ny fiodinany zanak'Israely mandrakariva ary efa hitatsika teto hoe le fanekena ny fifandimbiasam-pahefana ihany keo dia anisan'ny fanafody ray lehibe tena hitondra famonjena ho an'ny firenena dia misintona lesontsika eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany fa tena nampahafantarin'Andriamanitra ny Mosesy mihitsy hoe hatreto ianao dia atsory Josoa osoroa fa izy mitondra ny zanak'Israely any amin'ny tany Kanana efa hitantsika teto tsy tezitra Mosesy ary anisan'ny zavatra anankiray tiana tsindrina amin'ity androany ity isotonana lesona lehibe satria tsy takona fiainana amintsika nkeny dia zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao hoe fa maninona misy ny fimonomonona maninona misy ny fanoherana maninona misy ny faminganana maro isan-karazany eto amin'ny tany sy ny firenena tsy ny vahoaka mihitsy fa misy mpitarika miafikafina ny ambadika any zay manome saina ratsy ny vahoaka mba hatonga n'le vahoaka tsy hanaja ny fepetra kanefa araka ny resantsika hoe dia tsika ve dia eritreritra hoe reny olona zay tena mamoko ny vahoaka reny reny olona mandrisika ny vahoaka reny tsika ve dia eritreritra hoe tsy miaro tena izy tena miaro tena izy tsy manaiky voan'io valana retin'io izy fa isika vahoaka koa rehefa tsy mitantana manoloana ny mpitarika tahaka an'izany tsika tsy handeha ilaza hoe izy io mpitarika io fa tsy maintsy misy zany eo anivon'ny zanak'Israely
tsy tongatonga ho azy ny fiodinany zanak'Israely fa misy foanao tena mitarotolona mba hatonga n'la zanak'Israely ioko amin'ny Mosesy de torak'izany keo zay tany zavatra tany aloha ihany no miverina amin'izao vanim-potoana zao fa tsy tongatonga ho azy ny fifandirana, tsy tongatonga ho azy ny fiokoana fa misy mpitarika eo fa miafikafina izy tsy samiseho masoandro izy fa lasa ataotsorona le vahoaka mieritreritra fa marina le zavatra teneniny de inona ny zavatra mitranga le vahoaka madinika ke mitratra ny loha zay lasa sorona tsy fidiny ary eo nisy fotoana antsika lesona hoe toe zavatra tahaka an'izany ny zavatra nisy tamin'izany satria ny zanak'Israely raha mba tonga saina ka niverina nankatao ny fipetrana napetraka Mosesy fa eo amin'ilay mpitarika le fanekena ny fifandimbiasam-pahefana misy fotoana voatendry eo amin'ny toerana ray ianao fa voafetra mijanona anao zay nge no mahatonga an'le rehefa miasa sika de rehefa tonga am'retirety tsy afaka hoe za de alao hiasana de efa 20 taona re fa misy mpandimby foana eo anatrehan'izay ary Mosesy rehefa tonga ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra izy hoe osory Josoa oa de zao tsy tesitra izy fa tena nanaiky ny baikin'Andriamanitra ny antso an' Josoa nanome tsodrano an' Josoa ary Josoa zay andimby azy indray de andimby ny asa zay efa nasain'Andriamanitra ho tanterahan'ny Mosesy satria ny tanjona kendren'Andriamanitra de hitondra ny zanak'Israely hiala tao amin'ny tany Egipta hitondra azy ho amin'ny fahafahana navoaka tao anatin'ny Pasika ho tonga any amin'ny tany Kanana zay le toerany tena fahafahana moa sika fa mbola tsy tena fahafahana ny Pasika tsisy afaka ilaza mihitsy hoe efa afaka fa mizotra ny lalan'ny fahafahana raha manaiky tsara ny fepetra de tafiditra somatsara ny tany Kanana ary raha misehatra ranofo de zay mandidin'ny mpitondra hitondra ny firenena anankiray ho any amin'ny tena tsy voarana fa zay le fivoaran'izay ho sika tsy vita vetivety zay tahaka ny zanak'Israely niala tany amin'ny tany Egipta anterony amin'ny tany Kanana efapolo taona ke nitaizan'Andriamanitra azy tany vao tafatsofoka tany amin'ny tany Kanana mbola tena fizanany toetra marinay loza takon'inona no natrehany zanak'Israely zay vao tena tonga tamin'izany fahafahana zany fa ny olona amin'izao vanim-potoana zao tsy manana faharetana fa ny anazy de hoe raha vao latsaka le teny androany de androany ihany de tia no tanteraka zany rehetrarehetra zany fa tsy manana faharetana tsy manana fikirizana tsy misy fiafina ao anatin'ny olona ohatrany mitady tany manana malemy anorena mpangady zany le olona tsy toe-tsain'le olona zany fa misy toe-tsaina hafa va any amin'le mpitarika miafikafina zay mahatonga ny olona hanao zavatra tahaka an'izany rehefa voatendry Mosesy tsy vitan'izay le hoe nanaiky izy ny fandimbiasam-pahefana fa ny ekeny zany ary izy tsy araky nyresantsika hoe andeka ho tafitoana tamin'ny Josoa hoe fa ahoana koa zany zahako nitondra ny zanak'Israely niampita ny ranomasina mena nivoaka tany amin'ny tany Egipta niaritry ny mafy mihitsy ka ahoana zany hijanony eto fotsiny fa ahoana Josoa zay zazalahy kely ity io no andeha andimby tsy manana mieritreritra an'izany Mosesy ka andeha hoe andeha fingampingamina amin'ny zavatra rehetra fa nanome azy ny toromarika rehetra ary tena nitsodrano azy ary nitsodrano baika avy amin'Andriamanitra fa teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay le toe-tsaina tsara nananany Mosesy tao anatin'izay fifandimbiasam-pahefan'izay indray no isotonga atsika lesona Deutéronomia toko faraika amby telopolo vakitsika inge fa misy lesona be bebe tonga ny vanim-potoana ny tsahatry Mosesy ary eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany tsy eto Madagasikara fotsiny fa saika maneran-tany de hitatsika fa ny mpitondra zay teo aloha matetika tsy ny rehetra nefa manao an'izany matetika mpitondra rehetra zay teo aloha rehefa tonga ny vanim-potoana ka mitsahatra miasana izy de zao mialatsiny amin'le fitenenana fa tena tsy taty ny vavony mihitsy le hoe tena hitsahatra amin'ny andraikiny fa mitady ny fomba rehetra aminganana an'izay voatendry indray eo anatrehan'izay ka miteraka korotana foana zay mampisaviritaka manerana ny firenena mahatonga le hoe firenena miady amin'ny firenena fanjakana miady amin'ny fanjakana araka nytenen'i Jesosy Kristy hoe raha misy firenena miady an-trano na fanjakana miady an-trano ho rava zany firenena zany ary tetikady avy amin'ny devoly zany tetikady avy amin'ny devoly le tsy te hiala eo amin'ny toerana fa hijady mandrakizay te hitondra mandrakizay ary eo anatrehan'izay nefa raha vakitsika ny Deutéronomia toko faraika amby telopolo ny andininy voalohany
ka hatramin'ny fahenina dia vitantsika ilay toe-tsain'ny Mosesy ary ny vavahako amin'Andriamanitra tsy resaka fanomezantsiny ty hafatra ty fa resaka ary tsy fironana ara-politika ka tena makatao fitondrana na manohatra fitondrana na ohatra hoe tena fanomezantsiny be fahatany ny atoko mpanohatra fa fanasongadinana be fahatany ihany koa ny fitondrana fa miteny amin'ny maha-kristianina mampitodika ny olona amin'Andriamanitra mba haneken'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra fa ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra zay no fanavotana ho atsika afahantsika manaiky ny fepetra zay lazaintsika hoe menarana varahana natsangany Mosesy izy aloha zay le fepetra zay tondra famonjena dia izay no mahatonga atsika amin'resaka hoe tena amin'ny maha-kristianina ka raha mbola maro-tsapa-tena fa kristianina tokony ampiso zay ampito maha-kristianina zay ny akoatran'izay eo ambany fahefany Kristy avokoa ny firehana ara-politika ny firehana ara-pivavahana teneniko hoe firehana ara-pivavahana mbola eo amban'ny fahefany ny maha-kristianina zany rehetrarehetra zany ny maha-kristianina tsy mijery anara-piangonana tsy mijery mpitarika fa mijery an'Andriamanitra hoe inona nambaran'Andriamanitra ary zay no nahatonga atsika nanamafy hoe tena miafatra nge tsy arano fotsiny fa miafatra koa ho atsika kristianina mba tonga atsika hitodika amin'ny tenin'Andriamanitra ka hijery le famarinan'ny tenin'Andriamanitra hoe vanim-potoana zao hoe tena tsy tokony ho feheziny zavatra diso fa tokony hiverina amin'ny famarinany soratra masina mba hitondra famonjena ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina dia zao voasoratra hoe ary Mosesy osy dia nilaza zao teny zao tamin'ny Israely rehetra rehefa tonga ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra tsy vitany hoe Josoa fotsiny nomena tsodrano fa zao nanafatra ny zanak'Israely izy le olona teo ambany fahefany le olona ny tantanany le olona ny endreketany tsy nanome fon'ireo olona reo izy ka andeha hiteny amin'ireo olona reo hoe ory zanak'Israely zay ihany nge no tokony hitarika anareo hoe fa tsy izy io Josoa io fa zao nanafatra izy satria fantatry Mosesy mihitsy nitoetra nyreto zanak'Israely reto hoe mora hodikodina ny saina fa volombelona n'izany Mosesy satria na Arona lalàny arange dia nitsangaka nohatra ny Mosesy tamin'izany vanim-potoana zany fa tsy afabela teo anatin'ny hoe tena fa tia voatendrin'Andriamanitra dia tsy maintsy nanaiky any Arona teo anatrehan'izay fa Mosesy dia olona tena feno fanetreteny ary teo anatrehan'izay rehefa tonga ny vanim-potoana mitsahatra amin'ny asana izy inona zavatra nataony natsony ny zanak'Israely rehetra novoreniny ny zanak'Israely rehetra mbola tsy nandray ny fahefana Josoa tamin'izany vanim-potoana zany no mitondra fananarana avy amin'ny Jehova tamin'ny zanak'Israely zay mbola resahantsika hoe eo akatoko ny fijanonany eo amin'ny andraikitra zay nataony dia mbola nisy an'ny fepetra nomen'Andriamanitra azy ka nampitainy tamin'ny zanak'Israely ny andiny faharoa nanao taminy hoe efa 20 taona androany osy ka tsy afaka mivoaka miditra intsony ary Jehova efa nilaza tamiko hoe tsy hita io Jordana io ianao tsy mijerevantsika amin'izay le hoe Mosesy fa mirompon'Andriamanitra nge Andriamanitra ny mahafantatra hoe tena mandritra ny 5 taona no nitantana ny zanak'Israely fa izy naharitra 20 taona tamin'izany vanim-potoana zany fa tsy teny koa hoe tena rehefa mitondra zany dia hoe any anjara kokoa dia mba 20 taona koa mba hitantana ny fanjakana fa hitantsika ny tantaran'ny zanak'Israely sy ny fireneny Joda tamin'izany vanim-potoana zany fa nisy tena naharitra teo amin'ny fitondrana nisy naharitra matonany fa nisy ara amam-bolana fotsiny dia efa miala teo zay ny fanapaha-kevitra avy amin'Andriamanitra tsy azonao hidovirany zany ary tsy afaka ilaza mihitsy io satria ianao mitondra 5 taona dia mianako tsy manaiky fa raha tsy 5 taona fa mety misy ny olona aharitra 5 taona aharitra 20 taona mety misy nefa herintaona ihany dia miala taona fa rehefa miala kosa dia tokony anana ny toe-panahy tahaka ny Mosesy mamory ny zanak'Israely rehetra tonga ny vanim-potoana vita ny anjarako inona ny zavatra nyteneniny namerina le fepetra mbola menarana varahana ihany amin'ny sehatra ara-panahy ny resahantsika zay mbola nitazominy Mosesy fa nitohizany Josoa io rehefa avy eo ary Josoa tsy nidila tamin'ny afatra nampitainy Mosesy zay nanana fahendrena tanteraka nanaiky ny fifandimbiasa-pahefana tamin'izany vanim-potoana zany fa nanohy
tsy hoe rehefa tonga teo josoa de lasa ndray izy andao ndray tsika iverina any Egypte aloha de zay vao zay vao epita ndray ndranomasina mena ho any amin'ny tany Kanana fa nanohy miasa izy zay vita Mosesy efa tsara efa nisy lalana vita teo tahaka ny amin'izao vanim-potoana zao ninona tsy fankataovantsika mitondra fa rehefa petraka teo izy aloha avy amin'Andriamanitra io de nisy zava-bitany teo fa ny manatsara ny zava-bitany no tokony atao. Jehova Andriamanitra ozy miteny amin'ny Israely izy natao mitaka amin'ny olona anankiray ny zanak'Israely hoe Jehova Andriamanitra raha adika zany de hoe Jehova Andriamanitra reo ry Israely no hita eo alohanao izy no andriny anareo firenenareo tsy eo alohanao ka azo ny taniny ianao ary Josoa no hita eo alohanao arak'izay fa nolazain'i Jehova ozy zay ny afatra tena nanaiky an'izany ary nananitra ny zanak'Israely fa avan'i Jehova ny antony hijanonako Jehova no mitarika atsika nanendry an'i Josoa izy de ampahafantariko anareo ankehitriny ry zanak'Israely tahaka ny teny an'izany rehefa velarina ny tenin'ny Mosesy tsy izaho tsony no hitantana anareo fa Josoa indray no hitantana anareo ary nananatra azy izy ny dikan'izay de zao arao tsara nisy apetrako Josoa ary zay ny tena ahitana firenena vanina ary zay ny tena zavatra andrasan'Andriamanitra ho amintsika vahoaka indrindra raha tena kristianantsika tena isika mihitsy ny tokony tena ananatra ny manodidina atsika ampandeferina ho ny ampipo politika ampandeferina ny ampipo fivavahana fa mila mitodika amin'ny tenin'Andriamanitra fa zany no anatra no men'ny tenin'Andriamanitra tany am-pendohana ampandeferina zany rehetrarehetra zany ka raha mametraka ny tenako mpitarika inona ny tokony ataoko mampanaiky ny olona zay teo ambany fahefako mampanaiky ny olona zay niendreketako mampanaiky ny olona zay ny tantanako hatramin'izay mba hanaiky ny fahefana zay misy ary amin'izay vanim-potoana zay raha izay no ataon'ny mpitondra azo antoka raha izay no ataon'ny mpitondra eto amin'ity firenena malagasy ty vetivety de resy io coronavirus io fa ny tsy fisin'izay mahatonga an'io ka otany ary tsy tapona fenona ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana zao tsy miteraka famonjena ho atsika ary tsy miteraka so ho an'ity firenentsika ity io tena tsy fidohizan-kevitra io fifaminganana io zavatra tsy tsapatsika nge de zao andeha tokoa araka anaiky le fifaminganana fa iza mitady ny vokan'io de iza ndray no imonomonatsika rehefa avy eo fa ho mafy kokoa noho izao koa ny zavatra hiatra amintsika ary tsy fetsaitsika ny loza hafa mety etraika amintsika ndray amin'izay vanim-potoana zay ka raha fatra-pimonomonona taka an'izany de nenina zavatra hitranga de zao ny fiainatsika de fimonomononandava ary ny dika ny fimonomononandava ny fiainatsika de hiarany loza mandrakariva kanefa tsika ny tokony ho fitaovana atanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra amboniny tany tokony hanome ohatra na de firenena kely aritsika tokony tena hoe ho taitra ny ampopotsika malagasy ny afantaran'ny olona tsika hoe inona ny mahamalagasy ny malagasy ny fihavanana hitantaratra ve zany fihavanana zany rahandray ohatra ny lasa fisainana mandinika an'ireny toe-javatra mitranga tamin'ny Barea reny e tena nampihetsi-po ary tsy mbola nisy ohatran'izany teto Madagasikara zava-baovao mitranga navelan'Andriamanitra nisy io amin'ny sehatra ranofo mba ampieritreretany reny na inona inona toe-javatra mitranga de zao nisy fisongadinana teo amin'ny ekipa Barea zay niteraka nanomboka tena relaza manerina n'izao tontolo zao Madagasikara fa saingy tsika kamba mahatsikaritra tsara tsy nitonga tany amin'ny fandresena tanteraka ny Barea fa lavy any izy ny farany naninona reny tsy monomonona hoe tena natao mpitondra ndray natonga ny Barea tsy nandresy naninona ny tsy nisavoritaka tamin'izany fa tao anatin'izany tena za tena natsapa mihitsy tena misy fihavanana ao malagasy ka na de tena resy anady tany aza inona ny zavatra mitranga tsy nijery an'izay faresen'izay fa niaraka ny ompo-po ary tena nanio mihitsy tamin'izao tontolo zao hoe mirahina ny malagasy fa ty zavatra mitranga ty fahavalo iraisana tsy mitsitsy mandrotra lavitra noho ny faresen'ny Barea ny zavatra mitranga eto Madagasikara aiza le firaisam-po aiza le firaisakina eo anatrean'izay aiza le fankataovantsika an'Andriamanitra fanekena sepetra napetraka ny mpitondra
fa satritsika ve re olona tena mbola itoy ity lozy ty tsy afabela miongy tsika ary io tena tsisy anavahana fa niezaka rehetrarehetra tao de mahatsiary fa manano ndraikitra eonatrian'izany mato mitondra an'izao afatra zao de ho an'ny Madagasikara mba tena hivoatra ty Madagasikara ty mba tena hisy firaisakiny atao amin'ity Madagasikara ty mba hatonga atsika malagasy keo tsy vitany hoe mirahina ranofo fa tena ndray hitodika amin'Andriamanitra ny tanjonakendrena ke de zao afatra ho an'ny tsiraray manenina rery olona mba hampandeferina kely ao anatin'ny vanim-potoana fohy fotsiny raha vitatsika ny ambokotsika ka tena ndray entoraka eo anatrehan'Andriamanitra takamponina tamin'ny Ninive efa nianaratsika teto rehefa miteny Andriamanitra hoe oravako Ninive inona ny zavatra mitranga tamin'izay ny mpanjaka mihitsy miala teo amin'ny sezam-boninahiny nanome ohatra ny vahoaka andehtsika hiala amin'ny ratsy ataotsika amin'izao de mba nenina ihany Andriamanitra ozy ka anaisotra ny loza amintsika tena ndray firenena tamin'izany tao amin'ny Ninive tanàna ray manontolo miaraka amin'ny mpanjaka mitovy hevitra nandray fanapahan-kevitra anaja ny fepetra napetraky ny mpitondra andaotsika hiala amin'ny ratsy andaotsika hivadiana ndikan'izay andaotsika hivavaka de zay keo mahafatra tena ampitaina manenina rery olona raha mbola tena hoe tena tsy mampalahelo atsika ave mijery mifavoazan'ny pray tandrazana amintsika tsy mampalahelo atsika tsy mamindrona ny fotsika ave mahita ny maty mbola tiatsika ave miakarany zany foana manenina raha mbampahateferina ny ampopo ka nde samy hitaraina amin'Andriamanitra zavatra kely fotsiny ankenandrasan'Andriamanitra amintsika hatsahatra ny finonomonona ekeo fepetrapetraky ny fitondrana ady alao tany ny ampopo politika rehetra fa io akaiky indrindra coronavirus fa valy iraisany io andao hiaraka hiezaka anohatra n'izany fahavalo zany iraisaina tena hitodika amin'Andriamanitra ny fiangonana rehetrarehetra tsy hijery ny mahafiangonana azy fa mitindray mandeha ty de samy hitodika amin'Andriamanitra isam-batan'olona mihitsy ananatra ny namany ananatra ny manodidina azy ananatra zay ombany fahefatsika tena hatsaharo rery olona fa hopodika ange ty Madagasikara ty tena ho tonga ange ny lozy ho rava ange ny fiandraina-pireneny tena tsy hotody amin'ny fivoarany ary zay zavatra natsangana io mety hopodika daholo indray ary rehefa podika io tsy miolombitsy ange no mitaty ny vokan'izany isika vahoaka madinika ihany miarana zany rehetrarehetra zany de tsy mbola hitsatotra ihany fa imonmonina fa io ny zavatra tena hoe asehon'Andriamanitra mihitsy hoe raha misy firaisam-po tany amin'ny Barea ty ny tena tokony zavatra tena tokony iraisana fo iraisa-tsaina iraisa-kiny mba hatonga atsika tena ho firenena sambatra zay atanteraka ny teny hoe sambatra ny firenena zay manana an' Jehova ho tokony ary zay ny afatra ngezabe napetraka Mosesy nananatra izy tsy desitra izy tsy nitondra hevitra hafa tamin'ny zanak'Israely hoe aza manaiky any Josoa nareo fa ny zavatra nataony de zao nananatra ny zanak'Israely izy Josoa indray no andeha eo alohanareo izy mitondra anareo any amin'ny tany Kanana ary io le resahantsika ina moa ny mahamenatra an'izany tsy zany ve ny faniriny ry ambany fitondrana amin'izao vanim-potoana zao rehefa miray fondraisaintsika mitondra tsika any amin'ny tany Kanana io tany Kanana io tsy fantatritsika ary tsy mbola hitany zanak'Israely io manahoany zany fa tenen'i Jehova de tany tondra dronono sy tantely fa ny zavatra azo antoka koa raha manaiky isika de zao ahita ny famonjena ahita fahagagana ahita ny tena fivoarany tonga lafatra zay horereny malagasy manera-tany fa indraindray nge tsika mieritreritra hoe de ho lasany daholo ve ny voninahitra ho lasanyity fitondrany ity ny voninahitra de finganina izy fa tsy zaratsika tokony hifanosika tsika hoe inona ny tokony atao iraisana hevitra mba hatonga an'izay tena fivoaran'izay fiovana zay tena hipaka any amin'ny fiainatsika tsiraray avy ary ny zava-dehibe indrindra amin'izany ozy tsika de zao Andriamanitra mizaha toetsy atsika na misehatra ranofo ka raha misehatra ranofo vitatsika miray ina de vitatsika koa miray ina misehatra ara-panahy satria zay keo ny zavatra andrasan'Andriamanitra rehefa tonga ny fandravana n'ity zao tontolo zao ty ety amin'ity zao tontolo zao ty ange nenenina zavatra ovotsika ty tsy misy maharitra
vetivety fotsiny ndray mpimaso fotsiny na vola na arena na voninahitra na fahefana ndray mpimaso io fa nitanjona kendren'andriamanitra dia hijery ny lavidavitra kokoa dia ny fiainana mandrakizay ary ny fipetrapetrak'andriamanitra tsy fipetra tsy mitovy ary zay no mahatonga antsika miresaka hoe tena mila mitodika ny kristianina fa raha kristianina ka tsy mitovy hevitra ihany koa dia mbola misy fandravana ao anatin'izay rehetrarehetra zay kanefa nisoratra masina moa dia hitanao hoe any amparany ihany mizara roy ihany le olona misy ny anaiky misy ny tsy anaiky fa mba ho isan'izay manaikytsika ho isan'izay andova ny fiainana mandrakizay araka ny resantsika hoe zay afatra napetraky Mosesy zay avy Jehova fanangana menarana varahana dia afatra napetraky Jesosy ary tena tsy afaka tsika fa ohatra ny miodina eo anatrehan'izay satria mafy loatra ny zavatra miatra amin'izao vanim-potoana zao fanairana taon'Andriamanitra zany mba tonga sainantsika dia tena aleo mitsahatra tena sahako mihitsy miteny an'izany nenonenona zavatra ataontsika raha mbola hitondro fimonomonona tsy miala ilozy io fa ny vanim-potoana mimiaina ny fimonomonona ny zavatra mitranga mimiaina ny lozy raha tena mitsahatra ny fimonomonona tonga dia mitsahatra io lozy io ary tena zany fanefitra raha ingezabe tian'Andriamanitra mpitaina Jesosy dia miteny an'izay mampatsiaro an'izay hoe tahaka ny nanandratany Jaona toko fahatelo zay fa hitantsika ihany ny andiny faefatra amby folo hoe tahaka ny nanandratana Mosesy ny menarana varahana tany anefitra ozy ny tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona fahatsiarovana ny Pasika daholo angezany rehetrarehetra zany mila mijery an'io mindray saina fepetra tokana mitondrana famonjena ary zay no afatra rehefa tena nandray ny asan' Jesosy Kristy manamarina n'izay rehetrarehetra zay any amin'ny Jaona toko fahaenina nananatra ny olona izy fa raha mijerytsika ny contexte ny Jaona fahaenina nga ny olona nandray an'izany fepetra zany fa tena niteny izy ary zavatra ho tanterahany tamin'ny andro pahavelomana zany ny andiny fasivy amby telopolo sy faefapolo hoe ary zao ny sitrapony izay naniraka dia ny tsy hamelako isovery zay rehetra nomeny aho fa hatsangako indray amin'ny andro farany fa zao ny sitrapony ndraiky ozy dia ny azahoan'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary zao hanangana azy amin'ny andro farany miafina ao anatin'izay ny tena famonjena ary zay le ataontsika hoe Pasika ny azahoan'izay rehetra mijery ny zanaka ka zanaka iza no jerevana le natsangana taka amin'ny menarana varahana le niantona teo amin'ny hazo fijaliana mba ho tsapan'ny olona ny tombambidy ny famonjen'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zay kanefa ny zavatra misy na dia nitory an'izany ary Jesosy zavatra mba nirin'i Jesosy angely zao ny aneken'ny olona tamin'izany vanim-potoana zany na mino na tsy mino na ny fivavahana jiosy tamin'izany vanim-potoana zany mba tia ny iova fo satria nisy fahadiso-kevitra koa teo amin'ny fivavahana jiosy tamin'izany vanim-potoana zany nisy fahadiso-kevitra ary nahatongavan'i Jesosy dia nitondra fanavaozam-pivavahana satria tena mitopy-teny fantatra mihitsy izy fa tena izy ny tena manana an'Andriamanitra topy-teny fantatra mihitsy izy fa izy ny tena manany marina ary impiry moa no tsy nanohatra an'i Jesosy izy fantany ihany ange fa io le Andriamanitra tonga nofe io le tena fepetra tonga teto amin'ity zao tontolo zao ity avy amin'Andriamanitra naneraka ny zanany izy rehefa tsy hitantsony zay azo atao ary io ny farafialanen'Andriamanitra tamin'ity zao tontolo zao ity zay teneniko eto ihany koa hoe ny marina raha-tsoratra masina dia tamin'ny andro Pasika ny farafialanen'Andriamanitra tamin'izao tontolo zao mba handraisan'ny famonjena tsy misy famonjena akoatran'io tsony tsy misy famonjena akoatran'io Pasika io farafialanenina raha Andriamanitra anotanitsika amin'izao vanim-potoana zao hoe tena tsy mbola misy fomba hafa ave Andriamanitra amonjena anay tsisy tsony tena tapidalaka le Andriamanitra tsisy azo natao hitondrana famonjena afa-tsy fepetra tokana dia Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana azon'ny olona ave ny fijaliana teo amin'ny fijalian' Jesosy nanolorany tena teo amin'ny hazo fijaliana izy tsy namono tena mihitsy Jesosy ka dia tena vonoy ary aty mba aminjeko an'ity zao tontolo zao ty fa nialanenina ary ny aton'ny alanenina teto amin'izao tontolo zao midina tena naka ny tarehan'olombelona fa netretena lehibe le izy pahary nanaiky no arina
tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty ary ny zavatra mba nihevitra ireton'i jesosy dia zao miatonga ny olona tsy hamono n'lay andriamanitra tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty fa saingy ny zavatra nisy ny fepetra zay nomen'andriamanitra tsy neken'ny olona io koa ny zavatra mitranga mijova amin'ny fotoana zao le fepetra napetraka tsy misy manaity tahaka ny hoe faneken'ny olona hoe dia tena alefaso ny fepetra alefanao andriamanitra fa na jesosy tsy ekenakeo fa tsy maintsy hovononay anatra daholo zany rehetrarehetra zany inona nefa ny zavatra mitranga mamaky kely an'ity tsika ho azavaitsika amin'ny manaraka satria misy fifandraisany amin'ny andro pentekosta ty tantara zay resahan'ity lioka any amin'ny bokon'ny lioka toko fa 3 inona ny zavatra nisy ary io le vanim-potoana anankiray ananganana le menarana varahana zay tsy iza fa jesosy teo amin'ny azo fijaliana inona ny toe zavatra nisy teo vakiko dia ho azavaitsika dia ho hitatsika ny vokany ary ny mampatahotra dia ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainatsika sao dia hitera-doza indray re olona ka tena tsy anaiky ny fepetra tsy hijery an' jesosy amin'ny azo fijaliana lioka toko fa 3 dia ny andininy fa 7 ka hatramin'ny 7 no fantsihana teo amin'ny azo fijaliana jesosy io le menarana varana tamin'ny andro mosesy ary tena nijery azy teo daholo ny olona rehetra tsy akanavaka mpiana nitazana azy teo no miaramila nandefina azy nitazana azy teo ny jiosy sy ny mpivavaka rehetrarehetra zay nanome fo ny vahoaka rehetrarehetra tamin'izany hoe omboy amin'ny azo fijaliana nijery azy teo tamin'io vanim-potoana io zany hoe reo no solotena n'izao tontolo zao nijery an' jesosy ary tsy gagitsika raha io ny zavatra mitranga avelan'andriamanitra hitranga ny loza mba hatonga ny olona rehetra zao tontolo zao hitodika amin' jesosy hoe manahoana mitoepoko nahitan' jesosy teo amin'ny azo fijaliana nitondra famonjena ho avy fa ny zavatra nisy te zao miaritry ny mafy jesosy nandiny fa 7 ka hatramin'ny 7 ary rehefa tokony tamin'ny ora fahenina ozy maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany satria ny maizina ny masoandro tritra ny sasaka ny efitra lamba teo amin'ny tempoly faravanina fa nipopovavahana tamin'izany vanim-potoana zany ary anisany fahavetavetana tsy tokony ho hita akory ny ao anatin'ny fitoerana masina indrindra fa tritra tamin'io vanim-potoana io maizina ny tany aman-danitra zay hitatsika amin'izao vanim-potoana zao amin'ny sehatra ara-panahy fa maizina zao tontolo zao manolona ny diady zay atrehan'ity misy fahamaizina ary misy antony zay fahamaizinaan'izay ary niantso tamin'ny feo mahery jesosy ka nanao hoe raika eo an-tananao zo matolotry ny fanahiko ary rehefa miten'izany izy afaka ny aina zany hoe inona ny dikan'izay vitako miaditiko leto amin'ny tontolo zao tena fanenina zay no azoko natao farany ho an'reto zanak'olombelona reto dia napetrany teo amin'andriamanitra ny fanahiny mba hieritra iretan'ny olona hoe tsy misy tsony fomba hafa andraisam-pamonjena afa-tsy ny fijerevana fa ny zavatra nisy ta fijerevana an' jesosy teo amin'ny azo fijaliana fa ny zavatra nisy tamin'izany vanim-potoana zany inona ny toe-javatra mitranga tsy tokony mitondra fahazavana ho an'izao tontolo zao le fahafatesan'i kristy teo amin'ny azo fijaliana fa ny zavatra mitranga nefa aizina no narakotra ny tany entina ilazany ny toe-panahy nyzao tontolo zao zay fa ratsy fa na le fepetra napetrak'andriamanitra azy tokony hitondra famonjena ho azy no vonoany teo amin'ny azo fijaliana raha ny tena marina iverenantsika eo manaraka inona ny fifandraisana tany amin'ny tany Egipta fa misy fifandraisana tanteraka mihitsy antony nanafahana ny zanak'Israely teo ary io koa no antso ataon'andriamanitra amin'izao vanim-potoana zao mba hitodiatsika amin'ny fipetra avy amin'andriamanitra ny tiana hotsindrina fipetra avy amin'andriamanitra ary ny kapiteny ozy raha nahita zay zavatra tonga teo dia nankalaza n'andriamanitra ka nanao hoe lazaiko tokoa fa marina io lehilahy io kapiteny io tsy manana an' Jehovah ho andriamanina izy fa rehefa nahita ny toe-javatra mitranga teo dia tena gaga izy ka tena le olona tena mitovy finoana amin'i Jesosy Kristy tena gaga izy ary tena niaito tanteraka mihitsy nivoaka ny vavany tena nanaiky an' Jesosy ho andriamanitra izy tena zanak'andriamanitra ty lehilahy ty ary tena nandoalika izy teo anatrehan'izay zay niteraka fiovampo rehefa nijery an' Jesosy zany hoe rehefa jerevanao tamin'ny vanim-potoana io tsy ny olona rehetra raha raisina
nandray ny famonjena lele kapiteny ny zavatra nisy keo be dia be ny vahoaka rehetra zay vory teo mba hijery zany ozy raha nahita ny zavatra tonga teo dia niverina ny tehitratra maizina ny tany aman-danitra ary nijerina ny tehitratra zany nanenina ohatra hoe hoay tia loza atsika dia namona ny io lehilahy tsy manatsiny io teo amin'ny hazo fijaliana ary niverina ny tehitratra andeha hiditra indray ampy fiboany andiny tena sao dia tsy nety ny zavatra nataotsika fa ny olom-pantany rehetra tsy ny vehivavy zay nanaraka azy avy tany Galileo dia nijanona teny lavitra rehetra eny nijery zany zavatra zany zany rehetrarehetra zany ny zavatra vitranga teo amin'ny hazo fijaliana zay velaritsika hoe inona ny efatra tian'Andriamanitra apitaina ao anatin'izany fa ny zavatra nisy dia zao maizina ny tany aman-danitra tena tsy nisy fahazavana ndikan'izay ny fanahy zay tena tokony hirosaka tamin'ny pentecoste tsy nitondra fahazavana ho an'ny olona fa vao maika nitondra famaizinan-tsaina ho an'ny olona dia tsy galytsika raha misy ny famonoana an' Jesosy tamin'izany mba mitony zany tsy galytsika raha misy ny fandavana ny fepetra rehetra zay tokony hitondra famonjena amin'izao vanim-potona zao Andriamanitra ny fiadanana hiasa ao anatintsika hamperitreritra atsika manoloana ny fepetra zay raisitsika satria famonjena ho an'ny isam-patan'olona famonjena ho an'ny olona rehetra mitanjona ankendreny ary mba iray fo iray saintsika mba hampitsahatra ny tombony ary ny afatra apitaina ho atsika ampitarika na ampitarika fiangonana io na ampitarika ao amin'ny toko na inona na inona afary ny olona tahaka ny Mozesy ekeo Josoa fa zay ihany no fahatsika mivoaka ary afatra avy amin'Andriamanitra zany Andriamanitra ny fiadanana momba atsika mandrakariva hivavatsika tsy ho Andriamanitra ray io dia misaotra mandray zay no miteny zay nomena ao anay somary enjakenjana kanefa marina tompo mba hitondra fandinihan-tena ho anay ka atonga anay hitodika aminao anaiky ny famarina ny teninao ary atsapa tomba midiny raha zay narotsaka Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mamindra fo amin'ity malagasy ity tsy takona fenina aminao ny fantrany efa menjady ary tsy afaka ilazy zay fa vokatry ny natompitondra ny mahatonga ny fantrany fa vokatry ny ataona ihany tsy fanekena fifandimbiasa-pahefana ny fimonomonona tsy fankasotrahana ny zava-bita miheny fa na dia hevitra hitondra famonjena azy dia manjary nitaona olona mba tsy hanaraka zany hitondra fahafatesana mifona aminao Jehovah Andriamanitra ray izay jerevanao araka ny habeny faratsinay izay tsanay ny tsy hametraka eo ampelantananao ty firenena malagasy ity mamelany elo mamitodika kosa amin'ireo zoiboriny ianao tompo nandrotsaka ny fanahinao amin'izy ireny mebelona ny fo mampanany mba hanana ny fanantenana vaovao ampionana ny fo maratra ary ho an'ireo marary dia mioentinay mandrakariva eo anatrehanao tompo azajerevanao zay mety ho faratsiny ty firenena ity mamindra fo amin'izy ireny sitrano amin'ny aretina menjady amin'izy niezaka atao amin'ny fanjakana atao amin'ny mpitsabo ny sandrina mahery momba azy ireo mba hisy fahasoavana ka hiteraka fanasitranana azy rehetra tanterahana ary ho anay malagasy to mba hiverina ho amin'ny laonina ny fihavana mba ny fanahinao marina no anjaka hitondra fahazava-tsaina ka hitondra firaisan-kina vaovao indray mba hiadanana ty firenena ity dia misaotra indrindra ray io ny anaranao Jesosy amen dia manao veloma atsika amin'ny anaran'i Jesosy.